Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Misy karazam-boro mahery anankiray hafahafa fomba tokoa. Rehefa manatoto ity voro mahery ity ka mikotrika dia manao akany eny amin'ny aram-bato amoron'ny antsana lalina. Rehefa afony atodiny dia eny ihany izy no mamahana ny zanany, kanefa rehefa afaka fotoana kelikely dia mahagaga fa ravany indray ilay akany izay misy ny zanany. Ilay trano nanahirana azy ary nataony mba hiadanany reto zanany dia indro fa ravany saritahany bozaka, miorooro sy fadiranovana ery reto vorokely ao anatiny. Angamba mety fanontany izy hoe tezitra angambony eny, tsy tia nitsony ve sika e? Nahoana tsika ny dia avelany hijaly toy izao, tsy avelany araka hipetraka aminy? Tsy mitsahatra nefa ilay reny vorona fa mbola mandrava ny tranony ihany, mandra-pahatapitra tsy misy ilay akany izay nahorony teo itsony. Ary dia avelany hiariary eo amoron'ny antsambato malamy eo reto zanany. Tsy vitan'izany ihany anefa fa rehefa afaka kelikely indro indray fa kopahany amin'ny elany mafy dia mafy mba hivarina any amin'ny antsana lalimbe any reto zanaborona fadiranovana. Tena azontsika an-tsaina fa mivadi-po tokoa ny zanaborona, tsy maintsy ho torotorany ambany any. Kanjo noho injay tokoa rehefa tena tonga farana izay lalina indrindra reto zanaborona fadiranovana, dia indro fa voatery tsy maintsy nanidina tsatry. Izay vao hita ny reto zanaborona fa hay mananelatra izy ireo. Hay tokoa kay misy abakabaka natao mba hanidinana. Hay mahafinaritra izany atao hoe manidina toa neny izany. Izay tokoa vao fantatra reto zanaborona fa tsy atezerana na ankasiparana na tsy fitiavana no nandravandreny ny tranony, fa tiany izy ireo mba handaony akaniny, tiany ampiasa ny elany, tiany hiriary finaritra eny amin'ny abakabaka tsy misy vetra. Mitaizantsika toy izany tokoa Andriamanitra, isika ilay zanaborona kely. Matetika dia toa very hevitra tokoa isika amin'izao fiainana izao. Mety mandalo fahoriana angamba, na aretina, na famoizana ny malala, ary dia velom-panontaniana hoe nahoana no avelan'Andriamanitra hitondra fahoriana toy izany? Moa tsy hain'Andriamanitra foanana ve ny fahoriana? Dia anary mandrakizay va ny tompo? Tsy rem-piaino ajaina. Vetivety foana dia ho fantatrao fa Jehovah dia tsy mba hanary ny olony na oviana na oviana, satria ny zavatra rehetra hoy Paoly dia miara-miasa hahasoa izay tian'Andriamanitra. Romanina 5:9-20. Ludalana
Antokopihira lova miampita. Bibidi zalianda indrimiandry kiunda lananu iereny efavi AWR feon'ny fanantenana. Kahilu fikave sanatia imana kiure sidiafadi bila heri miami tumbu isana dua biamina
atolotry ny feo fanantenana ho anao tsara ho fantatra. tonga mifampitafatafa aminao amin'ny lalan'izao onjam-peo izao ny fandaharana tsara ho fantatra. Miaraba tompoko dia mirary anao azo fifaliana mandritry ny fiainoana. Manasanao ary ankafy ny fandaharana e. Fa inona koa ty ataony bebe e? Tsy manan-katao ve le raha matoy io sa maninona no miodikodina sy miaka-midina eo e? Andraso atsoko mihitsy rehefa mandalo eto fa mary raka ty mahita azy. Mandendeha oatra ny vehivavy tsy manan-katao. Ory bebe a! Bebe! Fa angatsy isy raha atao ntsony ianao sa misy inona no mivezivezy sy mivezivezy raha ny tanàna tahaka an'io e? sy misy atao mihitsy aka zao manao ditongotra zaoko. Ditongotra? Ie, za no andanin'andro. azafady rinay vo a tsy mandany andro ny aty fa manatsara ny andro iainany ary. Tsy fantatrao angano so azo avy amin'ny ditongotra e. Inona? Inona tokoa no tsara ho fantatritsika rehefa manao ditongotra isika. Misy maromaro ny soa azo amin'ny ditongotra. Voalohany amin'izany dia izy manatsara ny fikorinan-dra, mampitombo ny tanjaka, mampiena ny mety azona ny areti-po. Efa telo sady izay a. Ankoatran'izay dia mampiena ny tosiky ny fanereny lalan-dra izay fantatritsika fa mahatonga ny fahatapahan'ny lalan-dra, ary mampitony ny stress sy ny tosi-dra. Tsara koa ny afantarana fa manatsara ny fahazoana torimaso ny ditongotra, manatanjaka sy manamafy ny ozatra satria fanatanjahantena azo antoka sady tsy andaniam-bola ny ditongotra. Tsarovy fa rehefa manao ditongotra ianao manampy amin'ny fandevonan-kanina izany. Raha toa moa ka maniry ny anena vatana ny olona iray dia tena manetsika amin'ny fampianan-danja ny ditongotra arahana rejima kely. Ary ny tsara ho fantatra tombotsoa amin'ny ditongotra horesahana farany dia izy mampiena ny mety azona ny aretin'ny taolana. Mety ametra-panontaniana angamba ianao hoe fa ahoana le manao ditongotra e? Rehefa mety ho dia ampiasana tongotra rehetra, na mandeha mora io, na mandeha amin'ny antonony, na mandeha mafy, na mandeha anaty rano, na mandeha tanety, na mandeha anaty bozaka, dia ditongotra avokoa izany. Fa tsara kosa nefa ny anaovana fihetsika tena mety azona ireo tombotsoa azo amin'ny ditongotra. Inona avy ary izany fihetsika izany? Rehefa manao ditongotra ianao dia tsara raha mijery manatrika tsara fa tsy miondrikondrika. Iny am-pandehanana eny dia manaova fisefoana lalina sy ara-dalàna tsara. Ampiasao tsara ny sandry, aforetony koa ohatran'ilay mandeha mamikiviky ireny, dia ampidiro tsara ny kibo sy ny vody na fitombenana izany. Atevy tsara ny vodi-tongotra izay vao manaraka ny tongotra sy ny ratsan-tongotra. Ny vodi-tongotra izany no mandeha aloha. Araka ny torohevitry ny mpanazatra matianina amin'ny dia-tongotra dia azo atao tsara ihany koa ny sady manao dia-tongotra no mihaino mozika. Azo atao ihany koa ny manovaova ny toerana le mba ahitana fafinaretana. Azo atao ihany koa mandeha miaraka amin'ny olona, mametra tanjona kendrena rehefa manao dia-tongotra satria rehefa manao dia-tongotra dia mahasoa kokoa ny mahavita araka ny tokony ho izy. Tsara ho fantatritsika avokoa izany mahakasika ny dia-tongotra izay atao. Amaraparana ny fiarahana androany arsika dia andao fantarina ny faharetana tsara anaovana ditongotra.
raha toka isan'andro ianao no afaka manao ditongotra dia ataovy 30 ka hatramin'ny 5 minitra ny faharetany isan'andro zany. Raha toa kosa ka 9 andro ao anatin'ny herinandro dia 40 minitra. Raha 5 andro ao anatin'ny herinandro dia 50 minitra ny faharetany, ary raha 4 andro ao anatin'ny herinandro dia 80 minitra na adiny iray. Izay no tsara ho fantatra amin'ny fanaovana diatongotra dia manentana anao ary anao diatongotra ahaso ny vatana. Nalaina tamin'ny tahiri-kevitry ny mpanazatra Matianina Andrew Kett, izay mpanazatra manokana amin'ny fanatanjahantena sy ny fanatsarana ny bika, izay tsara ho fantatra ny renesinao izay. Dia izay ihany koa no maranana ny fiarahan'androany Zoanitra Rilary Fehizoro ny farimbona na atotosan'ny tsara ho fantatra sady mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra. Rija malala. Andao yalana zalaye nireakititaniti fiainandratsy tiveno atao atamany sodokandreo filiban. Andao yalana zalaye de ovainindray ny famindra reo zavatra hita tsy nety taloha ho avao zina atao miry. Andao ialana zalaye nireaky tany ity fiainandratsy ty veno atao atamany sodokan'ireo filiban. Andao ialana zalaye de ovainindray ny famindra reo zavatra hita tsy nety taloha ho avao zina atao miry. Andao zalaye reo ratsy fanao ndao ialana. Andao zalaye jibebaky any sada. Andao zalaye fa ny fakampana tsy olany ny tampoka mantsy tsy ho fantatraoka ny amparany vao itoma. AWR téléphone 034 06 797 62 033 07 170 70. Andao ialana zalaye zay rehetra mety ho faratsina ka ny ora fifosafosana taloha hitorina anaovanaso. Ny androm-piaina amintsika rehetra eo avaozina tsisy febe kisika taloha izay feno aleme ho mpitory afapaonje. Andao zalaye hitariky izay tsy ao ambala. Andao zalaye mivonona malaky sada. Andao zalaye miakamona roa iala aza mangataka ny ambitsola fa anio no andro fiova. Andao zalaye reo ratsy fanaondao ialana. Andao zalaye
ibebaky any sautar andao zalahy fa ny fakampana tsy olany ny tampoka mantso tsy ho fantatrao ka ny amparany vao itoma AWR manolotra ho anao feon'ny fonantena Faly-piarabanao mpiainao jaina izay manahaka ty fandarana tolotry ny radio adventiste maneran-tany ity. Mirary ianao hita famboazana amin'ny fanarana izany eo amin'ny fandraisam-peo moa dia Isam ary manolotra kosa ny havanareo Yolande Ratsurmana. Misy andiny iray izay nampiasa saina hifatratra tamin'izaho vao nanomboka namaky baiboly. Ilay voasoratra ao amin'ny Hebreo toko 12:7. Mieza mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana, fa izay tsy manam-pahamasinana tsy ahitany tompo. Zaho zany mba te voavonjy, zaho mba te ahitany tompo. Raha ho avy tsy hoelany amin'ny rahony lanitra izy, ahoany zany hoe masina manana fahamasinana? Satria raha tsy manana fahamasinana zany dia tsy ahita azy. Melony amelina zany fanontaniana izany dia hiaraka hivavaka isika. Ray masino, maniry tokoa izahay amin'izao fotoana izao mba hanazavanao an'ny sainay ny amin'ny fahamasinana izay lalana ahitanay ianao. Sokafo ny sainay Andriamanitro, hatakaranay ny hevitra izany teninao izany. Fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahana izany vavaka izany. Amen. Ny fototenin'ny fahamasinana moa dia hoe masina. Raha jerena ny testamenta taloha dia izao no voalaza ao amin'ny Isaia 7:7. Isaia 7:7. Fa izaho Jehova no Andriamanitra ao, dia ny Ray Masin'Israely mpamonjy anao. 5:10. Izaho ny Jehova Ray Masinareo, mpamorona n'Israely sady mpanjakanareo. Ary eo amin'ny Isaia ihany toko 7:15. Isaia 7:15. Fa izao no lazain'ilay ray avo sy manerinerina izay monina mandrakizay, masina no anarany, masina no anarany. Ao amin'ny testamenta vaovao indray dia izao no voasoratra ao amin'ny Petera 1 toko 1 15-20. Petera 1 toko 1 15-20. Fa araka ny fahamasinan'ilay niantso anareo dia aoka mba ho masina koa ianareo amin'ny fitondratena rehetra, satria voasoratra hoe ho masina ianareo satria masina ao. Andriamanitra izany dia masina, ary tiany raha masina toa azy ny olona rehetra, ny olona izay nohariny. Ka inona ary ty hoe fahamasinana ity? Deo vakitsika amin'ny Tesalonianina 1 toko 4. Tesalonianina 1 toko 4:7. Fa izao ny sitrapon'Andriamanitra dia namasina anareo, ifadianareo ny fijangajangana. Eo amin'ny 7. Fa Andriamanitra tsy niantso antsika amin'ny falitoana fa amin'ny fahamasinana. Ny fahamasinana izany dia mifanohitra amin'ny fijangajangana, fampirafesana, falitoana. Tsy hoe eo amin'ny lafiny ara-nofo ihany, fa eo amin'ny lafiny ara-panahy koa. Alan'Andriamanitra ny finanan'ny olona tompo anankiroa, tompo hafa ankoatra azy. Ary ankoatra izany, ao amin'ny Baiboly rehefa miresaka hoe andro masina dia andro voatokana, izay no tiana songadina. Torak' izany koa rehefa miresaka hoe fitoerana masina dia toerana voatokana, tsy natao hanaovana izay tiana atao akory, fa natokana ho an'Andriamanitra sy ho an'izay tian'Andriamanitra atao ihany. Kwa ahoana ary no atao mba ho masina?
Anisan'ny andiny voalohany miresaka momba ny fahamasinana ny Exodosy 20:15. Exodosy 20:15. Mahatsiarova ny andro sabata anamasina azy. Ary manaraka izany ao amin'ny Exodosy ihany 7:20. Exodosy 7:20. Ary alao ny ondrolahy fanokanana ka andraho eo amin'izay fitoerana masina ny enany. Mbola miverina any eto ilay hevitra hoe fanokanana, atokana, fitoerana masina. Ity resaka fanamasinana ity zany dia miainga amin'ny fanajana ny didin'Andriamanitra ary voalaza eto zany dia ny sabata. Avy eo dia mitohy amin'ny fanatitra. Ny fankatoavana ny lalàn'Andriamanitra mantsy no fanehoan'ny olona anankiray fa mino tokoa izy. Rehefa mino ianao dia mankatohy manaraka ny ten'Andriamanitra. Ary ny fanatitra dia fanekena an' Jesosy izay maty teo amin'ny fijaliana, misolo ny toeran'ny mpanota mba hanananao, mba hananako fiainana mandrakizay. Ao amin'ny Hebreo 10:12. Ary amin'izany Jesosy koa dia niaritra teny ivelan'ny vavahady mba hamasina ny olona amin'ny rany. Ny rany Jesosy no fanavotana nataony no manamasina antsika. Ahoana ihany koa ny Baiboly eo amin'ny Korintiana 1:1-7. Korintiana 1:1-7. Fa avy aminy no nanaovana anareo amin'ny Kristy Jesosy, izay nataon'Andriamanitra fahendrena sy fahamarinana sy fahamasinana ary fanavotana ao antsika. Fa na dia nataon'Andriamanitra ho fanamasinana sy fanavotana antsika aza Jesosy Kristy, Andriamanitra dia mitaona ary manasa antsika tsy handoto tena fa hanokana ny tena ho azy, ho madio, ho masina. Ao amin'ny Tesalonianina 1:7 dia izao ny voasoratra hoe fa Andriamanitra tsy niantso antsika ho amin'ny falitoana fa ho amin'ny fahamasinana. Raha vakintsika ny Levitikosy 20:20, Levitikosy 20:4-7. Fa izaho Jehovah Andriamanitrareo dia manamasina ny tenanareo ka dia ho masina ianareo satria masina aho ary aza mandoto ny tenanareo amin'ny zavatra mandady na mikisaka amin'ny tany. 7. Fa izaho ny Jehovah izay mitondra anareo niakatra avy tany amin'ny tany Egipta mba ho Andriamanitrareo koa dia ho masina ianareo satria masina aho. Amin'ny resaka fihinanana, indrindra fa ny fifadianany biby maloto no ahafahantsika manoka tena ho an'Andriamanitra. Izy no niteny izany fa tsy hevitr'olombelona izany. Ary raha mahalinanao ny hafantatra ireo tokony ho fihinana sy tsy tokony ho fihinana dia azonao vakiana tsara ny Levitikosy. Levitikosy 20:1 fa hita soa sy fahamasinana ianao raha manaraka izany. Jesosy koa dia nanoro lalana izay manampy amin'ny fahamasinana mba hahatonga ny tsirairay voatokana ho an'Andriamanitra. Ao amin'ny Jaona 17:17. Jaona 17:17. Manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Ny tenin'Andriamanitra sakafo mitaiza, manabe, manamasina. Tadio fa tsy misy olona afaka hisakafo an'ny hafa, fa tsy maintsy nisambatan'olona no misakafo mba ho velona. Ary ny tsirairay izany ny tokony handalina sy hamaky ny tenin'Andriamanitra mba ho velona, ara-panahy ary ho masina. Ndraindraiky ivy ny olona tsy kristianina mitazana ny kristianina ka manao hoe mivavabavapoana reto kristianina reto. Fa rehefa miditra any am-piangonana ianao ka jerijerenao ny manodidina ao am-piangonana, jerena ny fihetsika sy ny zavatra ataony, dia ohatra ny tsy masina izany izy. Dia izao no navan'ilay mpitondra fihavanana anankiray hoe rehefa tonga ao am-piangonana ianao dia mitondra vera feno rano ataovy eo ambony plateau dia ento miodikodina intelo ao am-piangonana iny. Dia nanao tokoa ilay olona mpanankiana. Ary rehefa vita izany dia hoy ilay mpitondra fivavahana hoe nandritra anao niodikodina teo, izavo ny mpiangona hitanao natory, izavo ny olona
hitanao fa nanao fetsika tsy mamendrika izavo ny hitanao fa afahafa fijery dia hoy ilay mpanan-kina hoe tsy nahita nizaniza aho fa nifantoka tamin'ilay vera feno rano ny saiko natao ohatra sao dia raraka ilay izy. Izany tokoa rehefa mifantoka amin'ny Kristy ny saintsika ny fijerintsika dia tsy mahita ny tsy famendrehany hafa fa ny fanokana tena no zava-dehibe. Ary rehefa manoka tena rehefa mifantoka amin'i Jesosy dia izy no manafitra, izy no manamasina. Eto am-pamaranana ary dia andininy iray no tiako tadidiana. Apokalipsy 4:12. Apokalipsy 4:12 ay manao hoe indro ny faharitan'ny olona masina izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Indro ny faharitan'ny olona masina izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Zavatra roa zany no tokony hotadiana raha te ho masina ary te hahita ny Tompo, mitandrina ny didin'Andriamanitra ary mino an'i Jesosy. Hiaraka mivavaka isika. Rainay masina izay ny an-danitro, te ho masina tahaka anao zahay, te hahitanao zahay rehefa ho avy tsy hoelena amin'ny raha ony-lanitra ianao. Atolotra eo anao ny tenanay Tompo, ampio izay hitandrina ny didinao, hivelona amin'ny teninao ary hitazona ny finoanan'i Jesosy. Fa amin'ny anarany irery ihany no angatahana izany vavaka izany. Amen. Kristy hoanao mbola mijoro amin'ny finoanao, miatrika ady mafy isan'andro izao, sao no afatra apetrako aminao, mahereze kely sisany ho vitany adinao. Ireo sempo sy tomany zay ainanao ety, mandalo ihany izany fa tsy hodory. Zao rehetra izao de tsy aharitra, maharety rehefa miandry anao lay tsara lavitra. Atodio ny fijerinao, alao sara an-tsaina lay fiainana mandrakizao, manomafy ny finoanao fa tsy ho elintsony ho afaky anao. Ankoatra ny fiainona amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isan'andro amin'ny alalan'ny YouTube AWR NLG. Ianao mbola mikiry amin'ireo litranao, mba efimpirimpiry nono lavinao, ilay tanana maniry anafaka, fa naleonao zao tontolo izao zay feno fitaka. Atodio ny fijerinao, alao sara an-tsaina ianao kilasy omao, fafatesana no miao
liana ny fandaharana vokarin'ny radio feon'ny fanantenana ianao aza miala fa mbola mitoy ny fotoana antsika misaotra tompoko. Fianakaviana fon'ny fiarahamonina. Raha misy fotoana izay ilana fifandraisana manokana amin'Andriamanitra, ilana fitarihana manokana avy amin'Andriamanitra, ilana fahendrena manokana avy amin'Andriamanitra, indrindraindrindra ilana fiarovana avy amin'Andriamanitra, dia izao fotoana iainantsika izao. Ireo fitaovana arifomba vokatry ny fandrosoana eo amin'ny lafin'ny ara-teknôlôjia dia tsy ampiasaina fotsiny ihany eo amin'ny lafin'ny fampandrosoana, fa miasa indrindraindrindra ihany koa eo amin'ny famonoana olona, eo amin'ny fanapotehana zavatr'olona, ary amin'ny fomba mahatsiravina sy feno abibiana no anatanterahana an'izany amin'izao fotoana izao. Eo anatrehan'izany toe-javatra izany dia tsy misy fianakaviana na mambra anankiray ao anatin'ny fianakaviana mety ho voaro raha tsy misy ny fitsinjovana sy ny famindram-po avy amin'Andriamanitra. Anio isika dia iresaka kaiky mihitsy ny amin'izay hoe inona ny tokony ataonao amin'ny maha-raim-pianakaviananao, amin'ny maha-rem-pianakaviananao, amin'ny mahazanakanao mba ahatsara ny fifandaisan'ny fianakaviana amin'Andriamanitra, hany antoka ho fiarovana ny fianakaviana amin'izao andro mitombo faharatsiana izao. Miaraka aminao eto amin'izay resadresaka fo izay ny namanao Eliandry Amitantso, miarabanao no sady manasanao mba aritra fotoana fononjy. Ohatra anankiray izay azon'ny raim-pianakaviana sy ny renim-pianakaviana alaintahaka ny fomba nampiasain'ireo patriarika na nazarana ny zanany sy ny taranany ifandray amin'Andriamanitra. Raha ny fampiarana an'izany amin'izao fotoana izao dia amin'ny alalan'ny fitompivavahana no anatanterahana azy. Dia mampirisika antsika raim-pianakaviana, rem-pianakaviana, isika zanaka mba tsy anadino an'izay fotoana manokana iarahana mivavaka izay, fiarovana ho an'ny fianakaviana izany, ary azo lazaina hoe hany fiarovana azo antoka ho an'ny fianakaviana amin'ny ireo hery ratsy miasa mangina miditra avy any ivelany makao an-tokantrano ao, amin'ny loza tsy fantatra izay mety hokasain'ny sasany atao amin'ny tokantranonao. Andriamanitra dia afaka miaro anao amin'ny reny rehetra ireny. Ary misy teny fikasana, teny fampanantenana ao amin'ny ten'Andriamanitra manao hoe izay mangataka nomena, izay mandondona no voana, dia amin'ny alalan'ny vavaka no anatanterantsika izany fanandramana mahafinaritra izany. Angatao Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitompivavahana irahana ao an-tokantrano ao, maraina sy hariva, mba hiaro anao sy ny zanakao. Ny maraina dia sady misaotra ny pahary no ny andro vao nomeny hiasana indray, tombonandro zany tokony iarahana miasa amin'Andriamanitra indray eo amin'ny fanamboarana ny toetra, ny fanabiazana ny zanaka, ary fanatanterahana ireo asa atao mandritra ny andro. Tsy fantatrao an'izay zavatra mety hitranga mandritra ny andro iny. Satana dia mikendry isaky ny segondra na ny mbola fotoana fohy noho izany aza ny hanao ratsy anao, ary tsy manana asa akoatran'izany izy. Noho izany tsy misy fiarovana ho anao afa-tsy ny mametraka ny fiainanao amin'Andriamanitra, ny asanao amin'Andriamanitra mandritra ny tontolo andro iny. Ary efa tonga ny hariva dia tonga ny fotoana isoranao an'Andriamanitra, noho ny fitantanany ianao, noho ny fanampiana anao nataony nandritra ny andro. Eo koa ny fangatahana sy ny fitahiana
mba hiarovany ianao indray sy ny fianakavianao mandritra ny alina mangina. Aoka ho foy sy mahaliana kanefa misy ventiny azo raisina tsara ny fitompivavahana eo anivon'ny fianakaviana. Ny tsara dia amin'ny fotoana tsy miovaova no hanatanterahana nyity fitompivavahana ho an'ny fianakaviana ity. Ary azadinoina fa fotoana ny fanomezana tamin'Andriamanitra ny ireny fotoana ireny, fotoana izay ifampiresahanao manokana amin'Andriamanitra miaraka amin'ny fianakavianao. Ho anao izay mety tsy mbola zatra nanao an'izany tany aloha dia amporosihiny ianao anao an'izany, fa hitondra vahaolana sy fitahiana be deaibe ho an'ny tokantranonao izany fitompivavahana tsotra, foy kanefa mihaja sy manandanja izany. Misy sosokevitra vitsivitsy reto azo anampinanao. Azonao atao ny manisy hira sy vavaka, atomboka amin'ny hira sy ny vavaka zany ilay fotoana. Aveo dia asiana lesona toy ny hoe mety ho vaky teny avy amin'ny soratra masina fotsiny ihany angamba izany. Vakina miadana tsara ampahana andalana soratra masina dia istonana lesona kely. Mety koa ny mamaky bokim-pivavahana mamety rohevitra mikasika ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Tsy tsara ny mandinika andalana lava loatra avy amin'ny soratra masina. Ampahany kely ihany raisina dia ezahana ny mifanakalo hevitra miainga avy amin'izay andalana soratra masina zay andininy zay amin'ny ankohonana ao atokantrano ka ampifandraisina amin'ny fiainana andavanandro izany. Tsara ny alalantsika fa rehefa ampandraisitsika anjara ny tsirairay ao anatin'ny fianakavianao dia marisika izy. Ary dia mbola mafana tsara iny ny adevitra dia izao fitianina aingana mba hahatonga ny tsirairay ho liana indray hanatrika izany fitompivavahana izany amin'ny manaraka. Aza vela hoe fa leo ny ankizy no ny alava ny fotoana, no ny alava ny vavaka. Tokony atao izay fomba rehetra mba hahatonga izany fotoana izany ahaliana sy afinaritra ny tsirairay indrindra fa ny ankizy. Azo atao ihany koa ny manao fitantarana ny fitahiana nataon'ny tompo tamin'ny tsirairay nandritra n'iny andro iny. Inona ny zavatra azonareo tantarena raika izy mikasika izay nataon'Andriamanitra taminareo tamin'ity andro ity. Dia ianao izay mitarika aloha no manomboka ny resaka, mizara izay nataon'Andriamanitra taminao amin'ny rehetrarehetra ao amin'ny fianakavianao dia samy mieritreritra ny tsirairay. Aza terena ny tsirairay tsy maintsy ilaza, fa rehefa mba misy vitsivitsy ray na roa na telo dia fa andraisany rehetrarehetra lesona izay. Milaza indray ny hafa amin'ny manaraka. Tsy nizaraina mihitsy ny fotoana hoe iza no mitarika fotoana androany, iza mitarika fotoana indray rahampitso sy ny sisa. Dia izay mitarika fotoana zany no mifidy ny hira izay anomboana azy. Iza indray no mivavaka, dia iza no mitarika ny fifanakaloza-kevitra foy mba hakana fampairezana avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Azo atao ny mihira miaraka amin'ny zava-maneno. Mahafinaritra ny ankizy avokoa zany, fomba ahafahana mampandray anjara azy raha teo zany. Ao koa ny firesahana zavaboary dia akana lesona mikasika ny zavaboary iny. Ny tenin'Andriamanitra dia mampirisika antsika haka lesona amin'ny fiainan'ny vitsika, haka lesona amin'ny fiainan'ny zavaboary. Maro ny fomba izay azontsika atao ary ovaovaina ireny fomba ireny mba hahatonga an'io fitompivavahana io ho fotoana mahafinaritra. Sosokevitra ihany ireo, mino aho fa ahita hevitra maro hafa ianao rehefa mandray antanana ny fitompivavahana atao an'ny fianakaviana. Ianao raim-pianakaviana no mpisorona ao atokantranao. Raha tsy ao ianao, zay vao tokony hitarika indray ny renim-pianakaviana. Azadinoina fa adidy masina izany. Aoka samy anefa ny tandrifiny ny tsirairay. Zaro amin'ny lalana tokony alehiny ny zanakao. Hatrany amin'ny fakeliny, tsy ala amin'izany izy na rehefa antitra aza. Ary miantoka zavatra be deaibe eo amin'ny fianakavianao ny fanaovana fitompivavahana ao atokantrano maraintsy hariva. Indrindrandrindra ho fiarovana antsika amin'izao andro feno faharatsiana izao.
farana antsika oloha ny androany manao mbatra-peona ho amin'ny manaraka indray namanao Elion Andriamitanso. Tarika Terabako. Saluta nunita vina rai sireni zanaka tafita vuku sambata yana Sambata Vatafitasu Nana Saluta Nunita Vina Rai Sireni Zanaka Tafita Vuku Nitenana tafita Nivatina tafita Nizanaka tafita Wavunzia pianare O sambata O sambata O sambata Wavunzana sini yankunana O sambata yana Radio AWR Lay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Sejani Vitsapanaku O tantanu naurira Bauta vitasu Rainayo Maheriana Samufyarana itu kacanunda rasadani fitsapanaku o tantanunda urirai bauta vitasu Mandalu sapana itu kacalumbaru tomilati utana Jehovah
ananay mahotafita toy ny aniloa toy ny aniloa toy ny radio feon'ny fanantenana faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana finaritra ry mpiara-mianatra namana ny anarantsika nandritra ny andro vitsivitsy ny lesona mitondra ny lohateny hoe amin'ny herin'ilay miasa mahery atao anatiko ho faranantsika an'io izany fianaran'izany andeha aloha iarahantsika mamerina indray ny andinin'ny fototra izay niazantsika natao tsenjery kolosiana toko voalohany andinin'ny fahasivy-amby-roapolo kolosiana toko voalohany andinin'ny fahasivy-amby-roapolo ary ny hatanteraka izany no ikelezako aina koa araka ny fiasan'ny herin'ilay miasa mahery ao anatiko izao no teny nalaina avy tamin'ilay boky mitondra ny lohateny hoe testimonies for the church boky fahadimy takila fa 5 nosoratan'ilay mpanoratra kristiana nitsoina hoe Ellen White izay efa mahazatra antsika hoy izy io sitrapo io izay mamola volany lafi ny tena manandanja eo amin'ny toetran'ny olona no nomena ho eo ambanin'ny fifezan'ny satana teo amin'ny fahalavona ary nanomboka teo dia izy no niasa tao amin'ny olona na ny fikasana na ny fanaovana ahatanteraka ny sitrapony kanefa ho amin'ny faharavana tanteraka sy ny fahorian'ny olona izao ihany koa ny soratan'io mpanoratra io ao amin'ny boky ny mitondra ny lohateny hoe patriarika sy mpaminany takila fa 5:300 sy 4:300 hoy izy tokony hatsapan'ny fahalemeny sy ny kilemany ny olona izay tahandray ny fanampiany any ambony tokony ho vonina anaiky ny fanavaozana lehibe miasa ao anatiny izy ka hirotsaka mikafanam-po sy faharetana amin'ny asa sy ny fivavahana amin'ny alalan'ny finiavana iova amin'ny fahazaran-dratsina azo ny tena no azahoana ny fandresena firifiry akory ny olona tsy mahavita ny tokony ho vitany eo amin'ny asan'Andriamanitra no izy miandry ny hanomezany any an-danitra azy ery anatotosany ny asa amin'ny alalan'ny tenany aoka izay rehetra tahanao fototrasa mahasoa ny asan'Andriamanitra anaiky handalo fifehezana ara-tsaina sy ala-panahy amin'ny fatokiana fa azo ery avy amin'Andriamanitra ampianoanana ny ezaka ataony izy aty ampamaranana ny fianarantsika dia andeha songatsika ireto hevitra manaraka reto hoy ilay mpanoratra kristiana Ellen White izay nivakintsika teo nomena ho eo ambanin'ny fifehezan'ny satana teo amin'ny fahalavona ny sitrapontsika manahoana ny fanekenao an'izany hevitra izany tsy mba misy sitrapo tsara ihany ve ao anatintsika indraindray marina dia izao ny ankamaroan'izy ireny dia fandirina fotsiny fa tsy mivadika ho toetra sy asa tsara milaza izany fa tena marina ny filazana fa tsy misy marina eo anatrian'Andriamanitra so ihany fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy dia isy mpanota mibebaka ho voavonjy raha mamerina mamaky ny tantaran'i Jesosy tao Getsemane ianao dia ahita ireo fihetseham-po sy faniriana tao amin'i Jesosy izay tsy nitovy tamin'ny sitrapon'Andriamanitra hoy izy ohatra raha eo raha azo atao dia esory amiko ity kapoka ity nefa tsy ny sitrapoko anie no atao fa ny ianao mazava ao amin'izany tenin'i Jesosy izany fa ny sitrapon'Andriamanitra no tokony ekentsika alohan'ny zavatra hafa rehetra mila mitandrina isika ny amin'ny fomba mampanao ny kolotsaina ny fampianarana voatolotry ny razana misy ampahany amin'izy ireny mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra fa misy koa tena fanompo-tsampitsotro izao ka tonga famelezan'ny satana ny finoantsika
azo atao no miresaka mivantana any amin'ireny zavatra ireny ao am-piangonana mba hiarovana sy anampiana ny hafa tsy ho tratra ny fandrika ao amin'ireny fomba mampanao ireny. Farany adidin'ny fiangonana ny mampahery ireo izay efa niemitra na eo an-dalam-piemorana. Tsarovy fa eny am-pandehanana isika. Misy ny lasa aloha, misy ny any aoriana, misy ny mijanona, misy ny miverin-dalana ary misy aza manaraka lalan-diso mihitsy. Andesika ifanoana, ifampahery eo amin'izao lalana tery sarotra izao, nefa kosa hifarana amin'ny fahasambarana mandrakizay. Andesika ivavaka. Ranay izay any an-danitro, misaotra satria ianao no mpampahery anay ao anatin'ny fitsapana sy ny fizahantsoetra izay mahazo anay. Omeo faharetana izay eo ampiandrasana an'i Jesosy izay hiverina tsy ho elaintsony. Amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Mifarany eto ny fiarantsika nianatra, mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny fotoana manaraka raha sitrapon'ny Tompo. Ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Veloma tompoko. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio femon'ny fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. awr.org na feofanantenana.org.